dia manolotra ny arahaba omba ampirarintsoa ho atsika isa-tokantrano ho an'ny isam-batan'olona izay manjoy sy manaraka indray izao fotoam-pivavahana izao izany. Misaotra an'Andriamanitra isika ary ankasitrahana lehibe izy mbola nitahantsika indray ka nanome antsika tombonandro vaovao ary nanome antsika ihany koa ty fotoana ity iarahantsika mifampahery, iarahana mifampivavaka ary iarahana manome voninahitra an'Andriamanitra sy manandratra ny anarany. Misaotra an' Jesosy lehibe antsika satria izy ny ambaran'ny soratra masina hoe izy no antony zavatra rehetra, izy ihany koa no mihazona, izy ny aviany zao rehetra ka dia isaorana ny anarany izany. Manona fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy ny tenako amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra isika hoy aho satria mbola nomeny fofinaina mahavelona, mbola nomeny tombonandro avelomana ary mbola afaka indray manompo azy amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mino isika fa amin'ny fotoana rehetra izay iarahantsika tahaka izao dia miaraka amintsika foana Andriamanitra sy ny heriny, miaraka amintsika amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, afaka hiasa amin'ny fiainantsika ny herin'Andriamanitra ary afaka hanao zavatra lehibe ho amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Voalohany dia tombotsoa amin'ny fiainam-panahintsika ny fotoana tahaka izao. Faharoa, ahafahantsika manamafy koa ny fifandraisana amin'Andriamanitra ary fahatelo, ahafahantsika ihany koa miandrandra ireo fahasoavana sy ny zava-tsoa rehetra no manin'Andriamanitra ho antsika izany. Dikan'izay dia izao, tsy mandalindalo fotsiny ny fotoana tahaka izao, tsy hoe fotoana mahazatra na fotoana efa hoe tahaka nefa mety amintsika fotsiny dia arahana, fa raiso amin'ny finoana hoe misy zavatra lehibe zany tian'Andriamanitra ho raisiko omena indray ao anatin'ny fotoana tahaka izao. Vavaka ary sika tompoko, ametraka amin'ny fotoana hiperantanan'Andriamanitra indray ary ho akintsika feno amin'ny alalan'ny vavaka eo mahafitaream-fanamasiny ity fotoana ity mba hiasan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga ho antsika tsiraray avy. Vavaka ary sika tompoko anondrika ny lohantsika isika izany. Andriamanitra rahainay, ry Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona, ry fanahy masina tsara indrindra, miantso anao Andriamanitra ary miankohaka eto anatrehan'ny voninahitra ao. Misaotra anao indray fa mbola nomenao ty fotoana ity, ahafahanay mbola mifampahery, ahafahanay mbola mifampivavaka ary ahafahanay mandray fahasoavana avy aminao indray amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao. Ka indro Andriamanitra eo, apetraka eo tananao ary atolotra ambany fitariam-fanahy masina ny fotoana inay arahanay amin'ity fahitalavitra ity. Fanahy masina tario zahay ary eo mba fitantananao ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Androany isika dia iresaka manokana ny amin'ny atao hoe finoana sy ny herin'ny tahotra. Ny lohahevitra ianarantsika amin'ity androany ity dia finoana mandresy ireo tahotra. Zavatra anankiray tsapa sy hita mantsy ry havana dia izao. Marobe ny olona no misakana eo amin'ny fiainany, izay tsy ahafahany mihoatra izay fiainany efa nisy azy tany aloha. Misakana ara-pitiavana, misakana ara-piainana, misakana ara-kasa, misakana eo amin'ny fampona, misakana amin'ny lafiny zavatra maro eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao izay mampanontany tena azy ary ndraindray sarotra amin'ny olona ary nahitany ny valiny hoe fa inona no antony mahatonga ny fiainako tsy tafavoaka, mahatonga ny fiainako tsy lasa lavitra, mahatonga ny fiainako tsy tafita izany. Tao aho dia niresaka izahay fa anisan'ny antony fototra anankiray mahatonga ny fiainan'ny olona tena voasakana, tsy mety lasa lavitra, tsy mety tafavoaka, tsy mety mandray valim-bavaka, tsy mety tonga amin'ilay tena tiany atongavana, dia nisan'ny fototra anankiray dia ny herina fanaratsy na ny asana devoly na ny ozina. Ekena tokoa fa zao ny zavatra aza tonoana, tena ara-panahy ny fiainana ety an-tany ry havana. Ara-panahy io. Matoa tafavoaka ny olona dia ao zay ilay fanan'Andriamanitra. Ary matoa mikatso ny fiainan'ny olona dia misy fanaratso, ery tsy hita maso i fanaratso io fa saingy mitondra fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona izay fatorany na hiasany na hankejany. Dia anisany ery anankiray ampiasainy fanaratso io mba hatonga ny olona tena hoe tsy ho lasa lavitra, hatonga ny fiainan'ny olona tsy ho tafavoaka, hatonga ny fiainan'ny olona tsy ho tafita ary mahatonga olona maro tsy samy hetsika
anao zavatra lehibe mihoatra ny zay efa vitany hatramin'izay de ny herin'ny tahotra izany. Ity tahotra ity de tonga sakana mahatonga ny olona tsy ho lasa lavitra. Ny tahotra mahatonga ny voasakana tsy ho tonga amin'ny anjara voatendriny. Ny tahotra no mahatonga ny olona tsy samanao dingana andeha ioatra zay efa iainany misy ankehitriny. Ny tahotra mahatonga ny olona tsy samandray rehefa nomanin'Andriamanitra ho azy, na anjara-pitiavana io, na asa io, na fampiasam-bola io, na eo amin'ny fivavahana sy ny famponan'Andriamanitra azy io. Be dia be ngany olona feno tahotra de tsy samy joro manompo an'Andriamanitra e. Be dia be ngany olona feno tahotra de tsy sa tena manao dingana hoe ity le anjara fitiavana efa nomen'Andriamanitra fa misy ahiasy tahotra ao am-pony sy ao an-tsainy de lasa voasakana izy izany. Izay indrindrany no nitondran'Andriamanitra antsika androany hoe amin'ny alalan'ny loha hevitra fohy ianarantsika amin'ny tean'ity de hoe ny finoana nefany no ahafahana mandresy izany tahotra izany. Mbola averiko ihany raha vao resaka momba ny atao hoe sakana isika de anisan'ny hery anankiray miara-miasa amin'ny fanany sakana io de tsy inona fa ny tahotra izany. Kanefa tsy ho resin'ny olona mihitsy io tahotra io, tsy ho voailiky ny olona fotsiny amin'ny herin'ny tena maha-olombelona anazy io tahotra io raha ohatra ka tsy manana finoana izy izany. Ndao aritsika mba hijery amin'izao fotoana zao ny fampidirako ity afatra androany ity. Raha vao miresaka momba ny tahotra itsika de tsy aiza aloha ny fototra ipetrahany aviny na hipoira na hitsirian'ny tahotra, fa ny tahotra de iray amin'ireo fihetseham-po mahery vaika indrindra tena manimba fon'olombelona maro ety ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao. Averiko tsara mihitsiny ny tahotra de iray amin'ireo fihetseham-po mahery vaika indrindra izay manimba fonjanak'olombelona maro miaina ety ambonin'ny tany amin'izao vanim-potoana misy antsika izao. Mampahory fiainan'olona be dia be izy io. Anisan'ny hery na hoe fihetseham-po mahery vaika indrindra tena manimba fonjanak'olombelona be dia be ety ambonin'ny tany i tahotra io izany. Efa hatrany amin'ny andro ny Damaseva, ilay olombelona voalohany no arian'Andriamanitra ny aina tety ambonin'ny tany, napetrak'Andriamanitra iaina sy lamina tao amin'ny Saedena, efa hatrany amin'ny andron'izy mivady reo no nanafika ny fon'ny zanak'olombelona io tahotra io. Voalaza ny Genesis 3:7-10 izany tenin'Andriamanitra manambara hoe tao no niditra ny tahotra voalohany. Genesis 3:7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia hoy izy, nandreanao tao amin'ny sao dia natahotra aho satria nitanjaka ka dia nihery na hoe miafina. Raha ny fandehan'ny tantara de toy izao. Raha mijery ny Genesis 3:7 tsika hoe novitahany menarana Eva ka lasa nanendry na nihinana lay voankazo nandraran'Andriamanitra hoe tsy azonareo hoanina, natendrena io voankazo ampovoan'ny sa izay fahalalana ny tsara sy ny ratsy io, fa ny fotoana mihinana an'io ianareo de ho faty ianareo. Ho faty ianareo hozy Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva. Reny Adama tsara izany teny zany satria i Adama no nitenenan'Andriamanitra n'io teny io. Fa Eva kosa de nampitany Adama an'le teny hoe zao no nabaran'Andriamanitra, zao no lazain'Andriamanitra. Raha vao mihinana ty voankazo ampovoan'ny sa io tsika, raha vao manendry an'io tsika de ho faty isika. Dikan'izay de izao, tsy maintsy tandremana, tsy maintsy akatoavina, tsy maintsy iaina izay tenin'Andriamanitra izay. Tsy azo tokaina fa tsy maintsy akatoavina hoy aho lay teny. Ny menarana nefa fotsiny ny tenin'Andriamanitra amin'ny Genesis 3:7 de fetsy. Ary ny hafetsen'ny menarana no nampiasain'ny devoly mba hamitaka ny Eva tamin'izany fotoana izany. Novitany ary nampanantenainy mihitsy hoe raha mihinana an'ity voankazo ampovoan'ny sa ty ianareo hitovy amin'Andriamanitra ianareo. Kanefa nene raha mijery ny famoronana ny zanak'olombelona isika atao sy ny Baiboly hoe amorona olona tahaka azy Andriamanitra, tahaka ny endriny mihitsy namoronan'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Nefa ny Satana de fetsy loatra ka nampanantenainy ny Eva hoe raha vao mihinana an'io ianareo de hitovy amin'Andriamanitra ianareo mba halala ny tsara sy ny ratsy ihany keo ianareo. Ry havana tsy nakatoavin'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Nihinana ny Adama sy Eva le voankazo tao ampovoan'ny sa ary nanomboka teo de natsapa izy mivady fa niala ny voninahitra, nitanjaka izy ireo ary feno tahotra tao anatiny tao. Rehefa natahotra izy mivady
de ny tahotra ny nanafina azy tsy iaona tamin'Andriamanitra intsony. Ny tahotra ny nanitrika anazy tao amin'ny toerana zay tsy tokony hipetrahany tamin'izany fotoana izany. Tsy sandroseho teo alohan'Andriamanitra, tsy sampetraka tamin'ny toerana metrahan'Andriamanitra azy, tsy sa tena hoe niaina tamin'ny fiainana nafinahitra intsony, fa tonga tao amin'izy ireny tahotra. Zay no natonga an'Andriamanitra hoe rehefa tonga tao amin'ny saha Andriamanitra, rehefa nitady any Adamasia Andriamanitra, de nanomboka nanontany Andriamanitra, fa aiza ianareo teo e? Fa aiza ianareo tsy hitako tao amin'ny toerana nametrahako anareo? De sao no teny Zofady hoe ato ihany izay fa mahatahotra. Raha ny marina zany de ity, ny tahotra no niezaka nanafina ny Adamasieva voalohany tao amin'ny saha Edena. Le tahotra ny nanitrika an'izy ireo mba tsy iaona tamin'Andriamanitra. Ny tahotra ny nanafina an'izy ireo tsy hipetraka intsony ny toerana izay nametrahan'Andriamanitra azy izany. Nanomboka tamin'ny fotoana iny izay nidiran'ny tahotra voalohany tao anatin'ny fony Adamasieva, ary hatramin'izao vanim-potoana misy antsika izao de mbola mitohy manenjika olombelona be dia be ety ambonin'ny tany ny tahotra. Averiko tsara mihitsy. Nanomboka tao aorianan'ny fahotana voalohany izay nataony Adamasieva iny, ary hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia mitohy manenjika na hoe manafika fony ny zanak'olombelona maro miaina ety ambonin'ny tany ny tahotra. Matahotra ny olona ny amin'ny hoavy, matahotra ny olona ny amin'ny tsy fahampiana am-perantanana, matahotra ny olona ny amin'ny fahafatesana. Misy karazana tahotra be be tonga anatin'ny fony zanak'olombelona zao fotoana izao, ary mety anisan'izany mihitsy ianao izay nataon'Andriamanitra mahita mandre izao afatranao ankehitriny. Misy tahotra mamatotra ve ny fonao sy ny sainao? Voakejany tahotra sy ny tebiteby ary ny fanahina ve ianao? Misy karazana tahotra, fanahinany amin'ny hoavinao, fanahinany amin'ny fiainanao, fanahinany amin'ny tsy fahampiana. Tsy fahampiany fahasalamana, tsy fahampiany ny asa, tsy fahampiany vola, tsy fahampiany fiainam-pitiavana ao tokantrano. Lasa misy tahotra be dia be aminao. Mety matahotra hatramin'ny fahafatesana ianao, mety matahotra ny rava asa angambany ianao amin'izao fotoana izao. Ry havano, tao amin'ny fony Adamasieva, tao aorian'ny fahotana nataony izy mivady, de nomboka nanafika ny tahotra, nahatratran'izy ireo, ary tsy izy irery fa itsika olombelona maro miaina amin'izao vaninandro misy tsika izao, de mbola tafiany ity tahotra ity mandraka ankehitriny. Sao nefa ny fahamarinana androany, tian'Andriamanitra omena antsika rehetrarehetra. Ho anao izay ao anatin'ny aya, ao anatina tahotra tebiteby amin'izao vanim-potoana misitsika izao, enoty tenin'Andriamanitra ity. Ao amin'ny Timoty manambara izy, ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany andiny fahafito, de izao mivaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no amakiko ny teny izay voasoratra. Timoty faharoa toko voalohany dia ao amin'ny andiny fahafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona tena. Tsy nomen'Andriamanitra fanahosa, tsy nomen'Andriamanitra fanahy malemy, tsy nomen'Andriamanitra fanahy feno tahotra isika, fa itsika zanak'olombelona io tamin'ny fotoana namoronan'Andriamanitra antsika tany am-piandohana de fanahy mahery, tsy nisy tahotra. Zany ange tena marina natonga ny Adamasieva afaka niaraka ny aina nipetraka tamin'ireo karazana biby rehetrarehetra, fa na Eva na Adama de tsy soratra tao amin'ny Baiboly hoe natahotra hono izy ireo, na nisy tahotra hono tao, na hoe tahotra ny tsy fahampiana, na tahotra zavatra hafa, fa tena nomen'Andriamanitra tao amin'izy ireo le fanahy mahery. Ary rehefa nandray an'i Jesosy isika, ka raha tena olon'Andriamanitra marina, zanak'Andriamanitra ihany koa, ary tena mpino kristiana araka ny fon'Andriamanitra, de zao no teny fanambarana, zao ny fampirisihan'ny Baiboly, tsy fanakanosa, tsy fanahy malemy, tsy fanahy feno tahotra no nomen'Andriamanitra atsika, tsy nanome an'izany ho an'ny zanany Andriamanitra, fa fanahy mahery na hoe fanahy tsy misy tahotra no napetrak'Andriamanitra ao anatsika izany ry ava-malala. Noho izany, na inona zavatra mety mampitebiteby anao, na inona zavatra mety mampiroro anao, na inona zavatra mety mampatahotra anao, aza mamevahana ny tahotra matotra anao, fa raiso ny fahamarinana androany, misy fanahy mahery napetrak'Andriamanitra ao anatsika ao. Nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika, nomen'Andriamanitra fanahy matanjaka isika, nomen'Andriamanitra fanahy mandresy tahotra isika ry ava-malala ao amin'ny tompo.
Nomen'Andriamanitra atsika izany satria mandalo fotoan-tsarotra ny fiainany ny olombelona ety ambonin'ny tany, efa tena mandalo fotoa manahirana ny zanak'olombelona rehetra miaina eto amin'izao tontolo zao. Mandalo vanim-potoana tena azo lazaina fa maverevitra ny olona maro izao vanim-potoana misy atsika izao. Raha iso androany ny famarinany tenin'Andriamanitra nefa mila manana ny fanamahery io ianao, mila manana ny fanamatanjaka io ianao, mila manana ny fanamandresin'ny tahotra io ianao, satria zay mihitsy ny planin'Andriamanitra, zay ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika androany. Ekeko tokoa misy ny zavatra mety hitany masonao, mety misy ny zavatra iainanao mihitsy amin'ny tokantranonao, mety misy ny zavatra reny ny sofinao, reny karazan-javatra be dehibe reny tia hisarika anao mba ho any amin'ny tahotra, tia hanafika anao mba ho feny tahotra sy aya. Fa androany de hoy izy Andriamanitra fanamahery, fanamatanjaka, fanamaresin'ny tahotra napetraka Andriamanitra ao anatsika. Nomen'Andriamanitra atsika ozy, nomeny afaka manana an'izany ianao. Tsy omen'Andriamanitra olombitsy akory zany, tsy omen'Andriamanitra olona voafaritra ihany zany, fa nomen'Andriamanitra ho an'ny zanany, ho an'ny olony rehetra izany. Inona ny atao hoe tahotra azy? Ny tahotra de ambarako amintsika fa misy ataoko hoe zavatra anankiroa ngamba no jerevana, misy ny atao hoe tahotra voajanahary. Tahotra voajanahary toa ohatra hoe fatsapahanao tena, ohatra hoe eo anatrehan'ny zavatra mety mitranga, loza. Ohatra hoe afo, fatsapanao zany hoe raha mandalo amin'ty afo teo de matahotra sao de mahita biby masika de matahotra hoe sao de kakirin'iny, tahotra voajanahary iny. Fa misy kosa le tahotra ara-panahy mihitsy. Tahotra ara-panahy indray de hoe mamatotra ny sainana, manakeja amin'ny toe-po, mety tahotra ohatra hoe tahotra ny tsy fombiazana, tahotra ny tsoakasitrahan'ny olona, ny fatsapana sao de tsy tiana. Matahotra ihany koa hoe ny amin'ny mety ho lavina, tahotra ny tsy voaray, matahotra ny koa sao de maty, matahotra ny tsara in'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany ara-panahy zany, atao anatin'ny sainany zany no manafika na mipetraka izany. Be de be ny olona ny ainany ity ara-panahy ity, ny fiainany izany, voafaty ny tahotra io. Ny tahotra de teneniko aminao nefany ny tena herin'ny tahotra. Ny tahotra sy ny fanahiana de mampibaribary na mampiseho avy hatrany sy milaza fa tena malemy ny finoana ao anatin'le olona anankiray. Ny tahotra sy ny fanahiana hoy de mampibaribary, maneho avy hatrany, mampiseho ihany koa fa malemy ny finoana ao anatin'le olona anankiray. Kanefa noho amintsika androany, raha tena manantena n'Andriamanitra marina tsika, raha tena mino sika fa mahagaga Andriamanitra, mahery Andriamanitra, afaka hanovany tantaram-piainantsika Andriamanitra, de tsy manana antony na hoe amin'ny ampaha-potoana tokony atahorana intsony na inona zava-misy mitranga. Tsy tokony hanana fotoana anvahana ny tahotra intsony, tsy tokony ahapahana fotoana anomezana sehatra ny tahotra intsony. Mbola amatitra tsika isika raha ohatra tena manantena fa Andriamanitra de mahagaga ary afaka hamonjy atsika izany. Ijery ohatra vitsivitsy tao amin'ny baiboly angatsika, ahitantsika hoe ny finoana no ahafana mandresy izany tahotra izany. Tsy misy fomba, tsy misy hery ahafana mandresy ny tahotra afa-tsy ny hery ny finoana ihany. Matetika ambarany mpanompon'Andriamanitra maro ny finoana ny ahitana ny voninahitr'Andriamanitra, ny finoana ny ahafana mandray vokatra eo anatrehan'Andriamanitra, ny finoana ihany no ahafahantsika mahita sitraka eo anatrehan'Andriamanitra, ny finoana ihany no ahafahantsika mandray fanasitranana, mandray famonjena, ary ny finoana no ahafahantsika ndova ny fiainana mandrakizay. Zay mihitsy ny tena marina, ary zay koa ny tokony ho izy. Ary nefany koa androany zany amin'ny lao hevitra itsika ity de hoe ny finoana no mandresy ny tahotra. Ohatra ny tantaran'ilay lehilahy zay malaza tato anatin'ity baibolintsika ity, de ny tantaran'i Davida teo anoloan'ny fandreseny any Goliata. Ny zavatra nisy tao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 de ambarany soratra masina hoe nisy lehilahy goavana be, Goliata no anarany. Izy io de avao mifoko ny Filistina. Ary tamin'izany fotoana izany izy de niteny teo amin'ny solompanjaka sy ireo miaramila voafantina, ary teo amin'lohan'ny zanak'Israely hoe amoay lehilahy aminareo mba hiady amiko fa raha vo matinareo de tonga de ho mpanomponareo ny Filistina ray manontolo. Fa raha maty kosa le olona miady amiko ao de tonga de mpanomponay ny Israely. Zavatra antranga nge de ambarany baiboly amin'ny Genesis ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:10 io fa tonga de natahotra indrindra ka ny vadi-po i Saoly mpanjaka sy ny miaramilany izany. Natahotra izy ireo, tsy saniady tamin'ny Goliata izy ireo, resy tsy niady izy ireo, natahotra ny fahafatesana, natahotra no resy, ary tsy sananao dingana mba andeha hanohatra hiady tamin'le Goliata, sy ny feoany fotsiny sy ny fitaovam-piadiana nataoko hoe netiny, nampiroro,
de feno tahotra ireto olon'Andriamanitra ireto tamin'izany fotoana izany. Fa rehefa tonga tao i Davida, izay tsy nieritreritra akory hoe hiady, tonga tao Davida izay tsy nieritreritra akory hoe ahita an'izany zava-misy izany, fa ny rahandrainy izy mba hijery ny rahalahiny. Zao nefa nitranga, rehefa nahita ny Goliata izay nampiroro, nahita n'ilay Goliata izay nampitahotra ity Davida ity, de tonga de zao fanambarana hoe atao ahoana zay maresy an'io Filistina tsy fora io, tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra, tsy vita fifanekena tamin'Andriamanitra akory io, atao ahoana zay maresy an'io, fa alao hiady amin'io. Nosakana ny rahalahiny izy, nosakana ny Saolim-panjaky izy, ary ny olona rehetrarehetra de niteny aza miady amin'io zany ianao ry Davida. Fa Davida tonga de niteny ao Samuela voalohany toko fa 7 andiny fa 7 de zao voalazany tenin'Andriamanitra Samuela voalohany toko fa 7 andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amankina ny tenin'Andriamanitra. Ary io Davida, Jehova zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy namonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistina io, de hoy Saoly tamin'ny Davida, mandeha anary, ombanao an'e Jehova. Nahatonga ny Davida sa niatrika tamin'ny Goliata, sa niady tamin'ny Goliata, ary nahatonga ny Davida naresy an'ny Goliata, tsy fitaovam-piadiana teny an-tanany. Tsy hoe nanana fitaovam-piadiana ary fomba, tsy hoe olona tena natanjaka na tena olona goavana izy, fa mpiandrondro no asany, olona tany anaty bozaka nisy azy, fa ny nahatonga azy tena sa hiady tamin'ny Goliata ka nahatonga azy naresy an'ny Goliata, nisy finoana tao aminy. Satria zao fanambarany, le Andriamanitra zay namonjy ahy, nahatonga naresy liona sy ny orsa, de io Andriamanitra io koa nahatonga andresy an'io Goliata io androany. Zany hoe lay zavatra niseho, lefa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, le zavatra efa namonjen'Andriamanitra azy, namelona ny finoana tao aminy iny. Natonga ny finoany tsy nety levona, natonga ny finoany tsy hay toaina, natonga ny finoany ihany koa nanana fahasahiana hoe ny finoko de zao hoe Andriamanitra ke nampandresy ahy teo am'lohan'ny liona, Andriamanitra ke namonjy ahy teo am'lohan'ny bera, de ahoana moa natonga n'Andriamanitra tsy hampandresy ihany koa eo am'lohan'ity Goliata zay olombelona ity. Mahery lavitra zany liona zany, matanjaka zany liona zany, matanjaka zany berana ny orsa izany. Fa Davida de resy lahatra reny ary nataon'Andriamanitra resy teo amin'ny laoka, ahoana moa zany tsy ho resy io Goliata io, nisy finoana tao aminy. Noho ireo zavatra efa nataon'Andriamanitra tao aminy, de natanjaka ny finoana. Ry hava-malalo izay manatrika maheno ty fandarana ity, inona zavatra mety mampitahotra anao? Inona sofinao? Inona zavatra mety mampitahotra anao? Hita masonao. Inona zavatra miatra ao fiainanao mihitsy zay mahatonga tebotebo sy tahotra ao amponao ka tsy mahazo aina intsony ianao? Androany jerefo, raha toy izy tsika ny tantara, de zao ny tenen'ny Saoly, mandeha anary, ombanao zany Andriamanitra, omban'Andriamanitra zany ianao. Mbola veriko ihany, rehefa nanomboka hiatrika ny Goliata ity Davida ity, natanjaka ny finoany, nisy finoana tao aminy, ary le finoana tao aminy natonga ny Davida naresy an'ny Goliata. Rehefa nanatrika ny Goliata tokoa Davida, de nanana finoana lehibe izy hoe androany ho atolotr'Andriamanitra eo ampelantanako ty Filistina ity. Isaorana n'Andriamanitra lehibe. Fa tamin'ny vatona tsy mitady fotsiny, zay nitsofoka ato amin'ny andron'ny Goliata, de ampinapitarapoka azy ka nahafaty azy. Zany ry havana ny zavatra nitranga sy nisy, satria nisy finoana. Ozy ny tenin'Andriamanitra Salamy 7:7, aza misy atonona ny fitahiny. Lay tsy fanadinony Davida, na hoe ny fahatsiarovany Davida, reo zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, namelona ny finoana tao anatin'ity lehilahy ty. Ry kristianina havanao, mandalo fotoan-tsarotra ve ianao? Mandalo sehatra ve ianao? Mandalo karazana fitsapana mamay ve ianao? Na mandalo faharavana sy fampitena ady mangotrakotraka ka tady hitondra tahotra sy ororo ao anatinao ve ianao? Androany saintsainy falehibe Andriamanitra. Mahagaga izy. Ekeko misy zavatra trehanao ka nivenao fitaka ny goavana ohatry ny tenibohatra ve? Taka an'le Goliata mihitsy ve? Ataovy taka ny finoany Davida ny finoanao, fa tsy maintsy resy io androany. Ny finoanao no ahafanao mandresy ny tahotra io. Aza vela lemo ny finoanao. Aza vela aza mamevana ny tahotra hanafika anao ianao. Aza mena toerana ampiroro anatinao ao anatin'ny fonao ny tahotra. Fa manomboka an'io de ekeo le teny Paoly apôstôly,
tsy nomen'Andriamanitra fanahy tahotra, tsy nomen'Andriamanitra fanahy kanosa, tsy nomen'Andriamanitra fanahy malemy isika, fa fanahy mahery zay le tao anatin'ny Davida no nomen'Andriamanitra antsika izany. Anisan'ny sakana natonga ny Saoly, natonga ny miaramila ny Saoly tsy sany niady tamin'ny Davida, tsy sany niady tamin'ny Goliata azafady, de inona? Lay tahotra izany. Zay no natonga nanao ny fanokafana an'ity afatra ty androany hoe be dia be ny olona misy sakana amin'ny fiainana. Efa voasoratra hoe vanim-potoana ny tokony hitahin'ny tompo azy, fa le tahotra dia mampiasain'ny fahavalo anakanana an'ilay olona tsy handray ny fahasoavany, tsy handray ny fandreseny, tsy handray ny fitahiana zay fanoman'Andriamanitra azy. Voasakany Saoly, voasakana ny miaramilany satria nisy tahotra namen'ny fony izy ireo. Mbola veriko amintsika ihany fa tsy fotoana intsony zao amelana ny tahotra na hoe anomezana toerana ny tahotra mba hanafika eo am'fotsika ao. Jerevana izy Saoly mpanjaka e, jerevana ireo miaramila zay voafantina mba hiara-iasa tamin'ny Saoly e, nameny sehatra tao am-pony ny tahotra, navelany nakatoerana tao am-pony izy ireo ny tahotra, ka na de mbola tsy nisy fifanandrinana ady ara-baky teny azy, mbola tsy nampiasa fitaovam-piadiana akory ilay Goliata, fa ny feoany sy ny fitaovam-piadiana fotsiny na ranoranony de efa voasakana izy ireo tsy sanandroso tsony, tsy sananao dingana tsony. Ary misy fiteny malagasy hoe resy tsy niady, resy tsy niady izy noho le tahotra zay namatotra ny fony izany. Fa jerevo ny fandresena azo ny Davida, natoky izy, nino izy le finoany netiny nandresen'ny tahotra zay tao amin'ny mpanjaka sy tao amin'ireo miaramila. Lay finoana tao aminy satria izy nino hoe Andriamanitra mampandresy Andriamanitra nomba tamin'ny alalan'ny liona sy ny bera, de Andriamanitra intsony mbola afaka mampandresy andray eo am'laony zay mety olona anankiray zay mampiroro ny vahoaka an'Andriamanitra izay hitsanganaka eto androany. Nandresy Davida, tafavoaka izy, tsy voasakana. Be de be nge sakana nataon'ny rahalahy Davida e, be de be nge sakana nataon'ny Saoly mpanjaka e, be de be nge mety sakana nataon'ny mandidina tao hoe Davida kely loatra ianao, tsy toa Saoly mpanjaka ara de nteny tsy toanao anaka miady amin'io lehilahy io, efa mpiady ela be ne io e, olona mpitraika efa amresaka ady ene io e. Hainao ny feo ny zavatra re niezaka nampiroro sy amafy tahotra tao amin'ny Davida, ny hitany maso dia mety hitondra ororo tahotra tao anatin'ny Davida, fa tsy nomeny sehatra mihitsy ny tahotra. Ary zay natonga azy tafavoaka, natonga azy nandresy, ary natonga azy ihany koa tafita teo am'lohan'ny ady ny fanandrinana tamin'ny Goliata. Nino izy? Ratsonina zany de zao ny finoan'ny Davida natonga azy nandresy any Goliata izany. Mino fa vanim-potoana zao mba tena iainanao am'izany hoe fandreseny zany. Raha tena mino anao fa lehibe Andriamanitra, mahagaga Andriamanitra, de andao tena hanomboka handray an-tanana an'Andriamanitra isika teny tompo raisiko ny tananao hiaraka amiko am'izay. Ary tena amela an'Andriamanitra hitondra ny fiainantsika isan'andro anandro isika mba tonga tsika ho tafavoaka eo am'lohan'ny zavamisy izany. Averiko ny finoana no natonga ny Davida nandresy an'ny Goliata, na ny finoana nentiny nandresy ny tahotra izany. Raha mbola omenao sehatra i tahotra io, araka rehefa nazavako teny aloha hoe manenjika olona be dehibe, manafika olona maro ety ambonin'ny tany tahotra ary tsy mifidy karazana olona ho tafiany ty tahotra ty, hery anankiray tsy hitany maso izy, fa mampahoro olona be dehibe mihitsy am'izao vanim-potoana misy antsika izao. Fa engany ianao izay nandre ity afatra ty androany, de ho tonga saina am'izay ianao, ho resy lahatra am'izay ianao hoe afaka resena kay ny tahotra, afaka toerina kay ny tahotra, afaka tena azoko atosika kay ny tahotra, de tsy inona ny afana mandresy azy fa amin'ny alalan'ilay finoana izay misy ato anatsika izany. Faro jerevantsika ihany koa zay ohatra ato anaty baiboly ankoatra ny tantaran'ny Goliata, de tsy iza fa ny tantaran'ny Petera zay niaraka tamin'i Jesosy tena nandeha teny ambony rano. Voalaza filazantsara ny Matthieu toko 4:10 andiny fa 7 ka hatramin'ny 9:30 andinga ho jerevantsika kely zay tantara izay Matthieu toko 7 dia eo amin'ny Matthieu toko 4 azafady andiny 7 ka hatramin'ny 9:30 izany
fanambarana izany. Matio 4:12, andininy 7:20. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, tompoko, raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy, manantona, dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano anatona an' Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe, tompo, vonjeo aho. Ary naninitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy, dia nandray azy ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana ny mianahany ianao. Mazava be fa raha misy olona andeha ny ambony rano zany, tsy vita amin'ny hery maha-olombelona zany. Ndray andro rehefa dia hitan'ireo mpianatra teny ambony lakan Jesosy andro harivariva. Mpianatra tao anatin'ny sambokely, Jesosy Kristy mandeha eny ambony rano, mandeha eny ambony rano. Fa rehefa nahitany Jesosy teny ambony rano ny mpianatra dia zavatra nitranga aloha dia efa nisy tahotra tonga ataon'izy 12 lahy. So mbola lazany mpianatra hoe matotoa io. Ahoana io mandeha aiza koa nisy olombelona andeha afaka andeha eny ambony rano tahaka mandeha eny ambony tany. Fa tena matotoa io rahalahy. Ary tsy haiko raha voaremarika anao ty fa rehefa misy miaraka amin'ny namana anankiray matahotra ka miteny ny tahotra, ny zavatra mampatahotra azy izy, dotra ny tonga ho azy ao anatin'ilay olona koa ny tahotra, izay olona iresahany eo. Dia mino fa reto mpianatra reto zany niaraka miteny daholo hoe tena matotoa io ary niaraka tamin'izay dia feno tahotra izy rehetrarehetra. Ary Jesosy moa tonga dia niteny, matokinareo, aza matahotra nareo fa za ihany ty Jesosy Kristy lay mpampianatra anareo, lay Jesosy Kristy lay mahay zavatra rehetra, ity mandehandeha eny ambony rano ty. Tonga dia faly Petera hoe Jesosy mpampianatra anay raha tena ianao marinareo dia mba asaovy manatona anao anko mba andehandeha eny ambony rano tahaka anao. Faly Petera satria hoy Jesosy hoe Petera, manantona ary ianao. Zany hoe rehefa nandreny teny Petera dia velona ny finoany, satria ozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Romanina, ny finoana dia avy amin'ny teny izay eno, ny finoana dia avy amin'ny teny izay re. Ka rehefa nandreny tenin' Jesosy izy hoe matoky, tonga dia niala tao amin'ny tahotra ary tonga tao anatin'ny finoana. Ny finoana nananana Petera na tonga tsy nisalasala hoe andeha eny ambony rano. Ny finoana nafahana nandrisan'ilay tahotra nanafika an'izy 12 lahy. Ny finoana nafahana nanika an'ilay tahotra izay nampahorana izy 12 lahy. Nandeha teny ambony rano tahaka an' Jesosy izy. Tena afaka navita ny zavatra tsy vita, izay vitan' Jesosy koa izy. Raha nandeha teny ambony rano Jesosy dia afaka nandeha teny ambony rano koa, satria marina ny tenin'Andriamanitra izay mino an' Jesosy Kristy dia afaka manao ny asany izay nataony. Izay mino aho Jesosy dia asa izay nataoko dia afaka ataony. Ary Petera nino hoe Jesosy mandeha eny ambony rano, dia za koa zany mino fa afaka mandeha eny ambony rano tahaka anazy. Tsy nisalasala Petera. Le tahotra nanafika an'izy rehetrarehetra, resin'ny Petera iny tamin'ny alalan'ny finoany ka afaka nandeha teny ambony rano. Tsy niletika izy. Mazava be fa fahagagana zany. Zavatra tsy takatry ny sain'olombelona zany. Fa vitan'ny Petera zany ry havana rehefa nisy finoana tao anatiny tao. Fa izao ny zavatra nitranga nefany. Tao aorianan'izay nisy fanafiana finoan'i Petera. Nisy fanafiana ho ihany ny finoan'i Petera. Satria nisy rivotra mahery izay nifofofofo ny alavany. Ka rehefa tonga hitany Petera misy rivotra izany, dia nomboka niala tao amin'i Jesosy ny fifantohany. Nomboka niala tamin'ny fifikirana an'ilay teny Jesosy hoe manatona ty. Fa ilay rivotra no mimpanjininy. Ilay rivotra no nenony dia nanafika anazy ny tahotra. Rehefa ozy ny Baiboly hoe natahotra Petera, tena nomboka letika izy tao anatin'ny rano. Ary izay natokasiny niantso famonjena tamin'i Jesosy hoe mpampianatra mba avonjeo aho. Nahindry Jesosy ny tanany nisitona anazy niaka Jesosy. Fa zao ny tenen'i Jesosy taminy, ry kely finoana, fa maninona mianahany, na maninona sary-tahotra. Hitantsika, ilay finoana nafahan'i Petera nandresy ny tahotra ka afaka nandeha teny ambony rano. Fa rehefa nalemy ny finoany ka niala tao amin'i Jesosy ny fifantohany, fa nomboka nifantoka tamin'ny rivo mahery izy, dia letika izy satria feno tahotra tao anatiny tao. Ry havanao, izao ny zavatra lehibe aza tonoana dia ity. Be dia be tokoa toka hoe zava-misy ankehitriny te hanafika ny finoantsika, te hampalemy ny finoantsika, te hitondra tahotra sy fanahino anatsika ireo zavatra ireny nefany.
io zavatra hitany maso, io zavatra reny sofina, io zavatra firesaky ny olona, io zavatra iainanao amin'ny toeram-piasana, toera ao anatin'ny tokantrano, takan'le rivotra mifofofofo reny, takan'le rivo mahery nanafika ampetery reny, ty ampahory amin'izao fotoana izao. Fandroany ny teny aminao, aza vela hifantoka amin'ireny ny masonao, fa manomboka atodio hifantoka amin'i Jesosy, izay miteny aminao aza matahotra. Andao hifantoka aminy, fa tsy avelany hiletika ianao, tsy avelany hiletika ao anatin'io ady io, tsy avelany hiletika ao anatin'io olana io, tsy avelany horendrika ianao, fa afaka hisintona anao hiakatra izy androany. Tandremo fa malahelo Jesosy ka miteny hoe ry kely finoana, fa maninona mianahana? Tsy mety, malahelo Jesosy raha hoe olona kristianina ianao, olona milaza fa zanak'Andriamanitra ianao, kanefa ny variana mifantoka amin'ny tafitra fa tsy mifantoka amin'ny Jesosy. Malahelo izy raha tahaka izany tsika ry havana, malahelo Jesosy raha tahaka izany ny fiainantsika ry havana, fa miantso antsika izy, mifantoha aminy, tazomafy ny tanany, banjilo izy, aza mierikerika foana ozy ny tenin'ny Isaia, ny fierikerehana ne de manomboka manozogozona amin'ny finoana, ny fierikerehana ne de mety anafika atsika ao anaty tahotra, fa hoy Andriamanitra aza matahotra, aza mierikerika zany fa raha miresy lahatra ianao fa momba antsika Andriamanitra de hifantoka aminy ianao ka hetehatra amin'ny marina. Ry havana, averiko le teny tany aloha, ny tahotra io de anisan'ny hery anankiray ihany koa mahatonga sakana eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra. Io tahotra io de mahatonga sakana atonga tsika tsy tafavoaka amin'izao fotoana izao. Hoy amintsika izay nanaraka ny fahita lavitra amin'izao fotoana izao. Andoam-pitehitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tahotra. Miantso anao androany, minoa an' Jesosy Kristy mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mihitsy. Minoa an' Jesosy Kristy mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha te handresy tahotra ianao de tsy maintsy miaraka amin'le mahery ianao aloha, de Jesosy no anarany. Ampandrosoa am-ponao Jesosy, ekeo mba ho tombo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mihitsy izy androany. Raiso izy aza misalasala, raiso izy aza mbola mangatakandro ianao, fa fotoana zao tena anekena ao Jesosy satria nahoana hifandifarana ihany koa zao mandalo vanim-potoana mampahory, vanim-potoana mampitahotra, vanim-potoana mampitebiteby zao tontolo zao. Ry havano raha ty toetra amin'ny fiadanana, hitoetra amin'ny fitsaharana, hitoetra amin'ny fifaliana ianao, hoy aho hoe mila manana an' Jesosy ianao. Efa tenao anatinao ve izy? Efa nekenao mbotombo sy mpamonjy ny fiainanao ve izy? Ekeo izy androany, manana an'le Jesosy Kristy, le nomen'Andriamanitra atsika ve ianao? Raha mbola tsy niraisinao izy de mitovy any tsy manana ianao na de nomen'Andriamanitra ray mpamonjy atsika, ho tompontsika ara Jesosy, fa ianao miziriziry, na ianao tsy mety mandray, na ianao mionona fotsiny sa efa ohatr'izao na ohatr'izao zay ao anatin'ny sainao ao, de hoy androany, andaotsika andrain'i Jesosy. Faro, ndao apetraky tsika pela tanan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Inona le zavatra mampitahotra? Inona le zavatra mampiroro? Apetrao tanan'Andriamanitra izany. Ankino amin'Andriamanitra izany androany, fa vonona andray an-tanana amin'ny fiainanao Andriamanitra, anavitra anao izy. Vonona mbola hitondra fandresenanao, hitondranao alavitra izy androany. Rehefa resinao ny tahotra de ho reso amin'loanao sakana de andeha alavitra ianao. Hipetraka ny aminjara voatendrinao ianao, ho tafavoaka ianao, ary amin'ny anaran'i Jesosy nitenenako androany, mbola afaka ho resy tosika io sakana io. Mety voasakana fiainam-pitiavanao no zavatra nitranga teo aminao teo aloha sy ny fitaka nazo anao ve fotoana zao, aza vela hipetraka ao anatin'io tahotra io, fa tady hamatotra anao io mba tonga anao tsy handeha alavitra, tsy handray ny anjara anjara fitiavanao. Mety tahotra, mety mivokatry ny tsy fombiazana teo aloha, fampiasam-bola sy ny asa natao tany aloha rava ve de mahatonga anao tsy samy mihetsika intsony, tsy sanao dingana intsony, lasa sakana ao anao zany. Fotoana zao andao resena tosika io sakana io, resena tosika io tahotra io, potehitsika amin'ny anaran'i Jesosy io, de apetrao pela tanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Mety marary ianao, mety taiza-panafody ianao, mety matahotra ny amin'ny hoavin'ny fahasalamanao mihitsy, na mety matahotra ny amin'ny hoavin'ny fiainanao sy ny fahavelomanao. Apetrao tanan'le Andriamanitra mandrakizay ny fiainanao, ny tokantranonao, ny asanao, fahamonjy anao Andriamanitra androany. De hoy amintsika rehetrarehetra zay nanaraka ty fandarana ity, any amin'ny fahatra rehetrarehetra any, na any amin'ny toerana maro zay nanarahanao ity fotoam-bavaka ity, tena miantso antsika rehetrarehetra tompoko. Manaova tahaka ny Davida, ary ny tahotra, ary atsangana ny finoana. Manaova tahaka ny Petera, reseny tahotra, de manana finoana fa afaka andehany ambony rano.
fa izao kosany tandremo manao takany saolim-pantsaka, tandremo manao takandreo miaramila saoly ka mamevahana ny tahotra ka lasa levona ny finoana de lasa ohatrany hoe matanjaka le Goliata ka resy foana ny fiainany. Tandremo manao takany Petera atao amin'ny etapany faharoa rehefa nahita ny rivotra ny fofofo de nanomboka natahotra de lasa niletika izy ka tsy navita mivita ny teo alotsony. Tandremo iaho fa am'izao vanim-potoana misy antsika izao de vaninandro mila tena ataontsika mazava tsara sy mipetraka ny finoantsika an' Jesosy Kristy Tompo mba tena ho tafavoaka ny fiainantsika izany. Koa melohany tena ndeha anatsika indray amin'ny fanohizana ny fotoana sy ny vavaka ao ataontsika rehefa avy eo de andaontsika mba anaraka hira fiderana anankiray fanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. You to know it. Nalaino av love chalo chafafana nino ni dia tu kinonya naku burufuni fiainakwe nalaino av love chalo cha swajino. Ile ula no vunte no mi talk no. Hey, ile ula no nova no zainula no. Fati zainula zain yule. Tiam quero anazal si zawe. Fizela zain tenindawe. Zayawe, izayawe. Ile ula no si chani no mi talk now. Ile ula no lova no zainula zainula. Fati zainula zainule. Siam quero anazal si zawe. Fizela zain teninawe. Zayawe, zayawe. Chalo chafano feeding now. La no love chalo chatina nita lina nidia tu kinanya naku urufu ifenaku. La no love chalo chao wampiasena. Ile ula no dai no mi talk now. Ile ula na nova no zainula zainau. Fati zainula zainule. Siam quero anazal si zawe. Fizela zain teninawe. Zayawe, zayawe. Ile ula na rupa no mi talk now. Ile ula na nova no zainula zainau. Fati zainula zainule. Siam quero anazal si zawe. Fizela zain teninawe. Zayawe, zayawe. Anje mancha tsumis fiuvane, si mantis fanatenane. Seso so, zainula zaino nuna taungawe. Anje mancha tsimadare naye, zaino zaye, zaino zaye.
mitsaokanao ilay olana naovanao zay no lazanao fa tsy zay no lazay ny olone sy amikelana zao sy zao hoe fizay lazay ny teninao hoe zay aho hoe zay aho hoe isaorantsika Andriamanitra mbola hitondratsika ao anatin'ny fitohizan'ny afatra amin'izao fotoana izao ary afaka mba nandre niaraka ny deran'ny tompo isika teo hoy amin'izao fotoana izao ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy mety raha ohatra ka hoe tsy mino na hoe kanosa mazava ilay tenin'Andriamanitra mantsy ao amin'ny apokalipsy 2:20 ny osa sy ny tsy mino tsy tohizako tsony ilay hoe vetaveta mpanompo sampy mpitsangajanga ny pierina fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny osa sy ny tsy mino dia ry ny tapany farany hoe any any anjarany anatin'ny fary afo sy olofara mampatahotra anahy izy io hoe ahoana marina moa zany tsy le tahotra arak'ilay tseretiko fa le hoe be dia be zany ny mpino kristianina olon'Andriamanitra satria izy tsy mino satria izy kanosy satria izy matahotra toy izy Andriamanitra hoe tsy mety miditra amin'ny fanjakako zany olona zany dia zao zany ny fotoana hoe ametrahantsika tsara amin'ny finoana mba hahatonga antsika ho lavitry ny tahotra ka tonga an'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainantsika ka ho antsika izay nanaraka any amin'ny faharitany rehetrarehetrany na any amin'ny toerana maro nahita n'ity afatra ity tamin'ny televiziona ary nataon'Andriamanitra nandre zao afatra zao mety tena mikorotana ny asanao mety tena mikorotana ny tokantranonao tsy mandeha amin'ny laoniny intsony ny fahasalamanao mety maditra ny zanakanao ka manany amin'ny hoaviny ianao zao ny zavatra lehibe ozy ny tenin'ny Isaia averiko Isaia 1:20 aza matahotra tsika fa afaka momba antsika Andriamanitra ahoana ary no andresena ny tahotra miloha ny vavahantsika ahoana ny andresena ny tahotra ny ahafahana mandresy ny tahotra dia amin'ny alalan'ny finoana ao an'i Jesosy fa iza moa Jesosy Jesosy le naresy fahafatesana Jesosy le nikeny-rivotra sy ny ranomasina Jesosy le tsy voatazo ny fasana Jesosy le matahora ny fanaratsina ny devoly Jesosy Kristy tompo le nanolotra ny aino antsika teo amin'ny hazo fijaliana izay indrindra ny teneniko aminao tsy maintsy mino azy ianao ry havana mino an'i Jesosy androany amin'ny alalan'ny finoanao an'i Jesosy Kristy tompo no ahafahanao mandresy ny tahotra eo satria Jesosy le mahagaga izy le mahery indrindra ka rehefa miaraka amin'ilay mahery ianao dia azo antoka fa tsy hatahotra intsony ianao tsy resitsika amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny tsy resy amin'ny fiankinana amin'ny olona fotsiny eo fa andao tena ino an'i Jesosy ka hiankina amin'ny marina dia faharoa andaontsika tena hoe anana fitiavana n'Andriamanitra ary ho tiany olona rehetra satria ny ten'Andriamanitra eny amin'ny Jaona 1:4-12 any fa ny fitiavana no ahafahana mandresy tahotra ny fitiavana no andresena ny tahotra ny fitiavana tanteraka dia mandresy ny tahotra rehetra noho izany andao tena hitian'Andriamanitra dia andao hitiany manodidina antsika ho tiany olona hafa rehetra fa rehefa tiany olona rehetra ianao dia izy fitsaharanao izy fiadananao dia tsy hanana tahotra na hiahtsona ianao dia izay ny antsoko antsika hoe andaontsika tena hoe hiaina ao anatin'ny fitiavana tena hitoetra ao anatin'ny fitiavana fahatelo ny ahatonga antsika tena afaka andresin'ny tahotra iny koa dia amin'ny alalan'ny fahaizana mametraka amin'ny fiainantsika mihitsy eo an-tanan'Andriamanitra raha misy zavatra mampiahanao sy mampatahotra anao andaontsika ametraka amin'ny fiainantsika eo an-tanany apetrao amin'ny tanany lehibe indrindra le mahery indrindra ny adinao ny fiainanao ny asanao fiainatokantranonao ny hoavinao ny fahasalamanao ny taranakao rehetra apetrao eo ampela tanan'Andriamanitra ny fahaizanao mametraka ny fiainanao sy ny mombanao rehetra eo tanan'Andriamanitra dia anisan'ny fanalahidy anankiray ahafahana mandresy ny tahotra izany fa raha mametraka ny fiainantsika eo ampela tanan' Jesosy mantsy isikany dia tsisy tokony hatahorantsika intsony ene
rehefa tena azo antoka fa eo tana ny fiainantsika izany. Dia noho izany tsy maintsy ataontsika izay. Faefatra dia izao, eo fanamandresy ny tahotra dia mifikira amin'ny teny fikasana, fikira amin'ny tenin'Andriamanitra dia andao toherantsika amin'ny fanantahotra sy ny fanampanakana izany. Roaintsika amin'ny fanantahotra, roatsika amin'ny fanampanao sakana mba tena ho resitosika ka ho rava tanteraka amin'ny fiainantsika izany. Mino ahako fa ianao izay nanaraka ny fotoana androany dia ho tain'Andriamanitra. Ho sitrany eny ianao raha marary, hiarina anie ny fiainanao rehetra izay mety rava, hilamina anie ny fiainam-pitiavanao sy ny tokantranonao, ho voatany ny fiainan'ny taranakanao, ary raha ho avy eny amin'irao lanitra Jesosy aza matahotra. Fa raha tena mipino ianao, niala tamin'ny fahotany ianao, ary tena nandrainy Jesosy ianao, ho avy ny fotoana mpiakatra antsika izay olony ka mbola mitoetra tsara Jesosy, dia hiaraka aminy eny amin'ny fiainana mandrakizay isika rehetrarehetra. Efa andro farany izao, vanim-potoana tena mila fikirana amin'Andriamanitra ao, dia mivavaha mifandraisa tsara amin'ny Jesosy, fandraisa tsara amin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra tanteraka, fa izy tsy hanary ny olona mandrakizay, tsy hanary ianao izay tena miankina aminy, tsy hanary ianao izay tena mivavaka eo anatrehany, tsy hanary ianao izay tena mino azy Jesosy, fa tena hitanao izy, hanafaka anao izy, hiazona anao amin'ny tanakavanana amin'ny famarinany, ka voatahiry hatramin'ny farany ianao. Amin'izao fotoana izao mialohan'ny hivavahantsika dia hanaraka ny tira anankiray tiantsika aloha izany. Amen. Atao avy amin'ny fonao manontolo, izany hira entinao miakohaka mitsoaka n'Andriamanitra izany. Aza manamelo teny fa vonona mela heloko anao izy, raha miakry ny fahotanao ianao, raha tapa-kevitra hiala amin'ny toetra ratsinao ianao, amela ny heloko ao Andriamanitra. Misaotra Tompo, tena tiana ianao. Tsy afaka miampangana ny devoly no Jesosy Kristy voaomby teo ambony azy fijaliana, nalevina, natsakana tamin'ny maty, ary mifonao anay eo an-tanakavananao Andriamanitra ray. Amen. Sotra Jesus io. Sotra Jesus io. Sotra Jesus io. Lehibe ny fitiavanao anay. Ao aminao no hanomezan'Andriamanitra ray famelan-keloka ho anay rehetra. Fanokanana anay olon'Andriamanitra.
misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izay nafahatsika nandre niaraka niteran'ny tompo izay fa amin'izao fotoana izao hivavaka isika manao izay ao anatin'ny tahotra sy tebiteby ary fanahina apetro amin'ny finoan'ny tananao dia raha sitraka ao tompoko afaka mandohalika ianao amin'ny tranonao na ny amin'ny toerana izay misy ianao na firina tranonao mandoly dia andao itsika hiaraka ingombavaka raha sitraka ao dia mba vereny ny vavaka ataoko amin'izao fotoana izao. Jesosy tompo mifona aminao any amin'ny fanahina ny fisalasalako ary namezako vahana ny tahotra na matotra ny foko hatramin'izay. Hibebaka eto anatrehanao koa Jesosy ny amin'ny fahotako sy ny heloka vitako rehetra. Mamela ahy Jesosy ary mamindra fo amiko ianao. Jesosy Kristy tompo, anio ahako resy lahatra manaiky amin'ny foko rehetra ary amin'ny finoana ny ilazako fa Jesosy Kristy ekeko inoko mba ho tompoko sy mpamonjo ny fiainako manokana. Midira tampoko Jesosy aho manjaka amin'ny fiainako ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Indro apetraka eo am-pelantanan'Andriamanitra amin'ny fiainako, ny tokantranoko, ny arabolako, ny asako, ny fahasalamako, ny fahavelomako, ny fiainan'ny taranako. Apetraka eo am-pelantananao zany Jesosy. Raiso anao zato isan-jato. Minoa ianao izay fananaraka izany vavaka izany. Hivavaka ao amin'izao fotoana izao. Jesosy mamindra fo amin'ny olona rehetra. Mamindra fo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nak'Andriamanitra velona. Mandidy ireo karazana fanaratsy manao sakana ny fiainan'ny olona io. Na iny karazana sakana namatotra sy nampahory azy, tsy nafahany nandroso, tsy nafahany nandeha lavitra, tsy nasahinanao dingana, nampiroroso nampitahotra anazy. Foanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany sakana izany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy nak'Andriamanitra velona. Rava ny herina sakana rehetra. Tahian'Andriamanitra ny olona, mahasoavin'Andriamanitra amin'ny fiainany, sitrana ny marary, ivany olana, mpandresy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ka milohan'ny sarahantsika dia ny filazana tahaka izao. Izay fiangonana RHEFI Androndrakely dia manana fotoam-bavaka lehibe izy ho tanterahana isaky ny Talata sy Alakamisy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ratolakandro. Manasa antsika rehetrarehetra manodidina Antananarivo ho avy. Isaky ny Alahady ihany koa ny fotoam-bavaka amin'ny RHEFI Androndrakely dia manomboka amin'ny 4, amin'ny 8, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ratolakandro mifarana amin'ny 4 ora. Anasako anao rehetra naiza misy ianao. Manasa antsika rehetrarehetra tongava fa handray fahasoavana avy amin'Andriamanitra ianao. Ny lahara telefônina afahako mifandray aminao kosany dia ireo lahara tarobia anankiroa ireo 032 04 632 60 na 034 13 707 59. Mirary antsika ho tain'Andriamanitra mahiresa indrindra tompo.